efa ndresaka an'izay ihany isika dia mandeha ihany koa ny feo amin'izao fotoana izao amin'ny mety anoloana ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa raha ny volavolan-dalàna na ihany koa ny lalam-panorenana fe ny repoblika faefatra dia ny maro anisa eo anivon'ny antenne meram-pirenena no anolotra ny anarana izay ho prime ministre lehiben'ny gouvernementa amin'ny filoham-pirenena feo ny mandeha ankehitriny amin'izay mety anoloana ny prime ministre lehiben'ny gouvernementa izay ny fanadihadiana makasika an'izay no indro entina amintsika. Raha ny feo mandeha anisan'ny mety diniana ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meram-pirenena izay hanomboka ny herinandro avy izao ny momba ny fanovana amin'ny prime ministre. Raha voalazany lalam-panorenan'ny repoblika fahaefatra ny maro anisa amin'ny anteny meram-pirenena no afaka manotritra ny anaran'ny prime ministre amin'ny filoham-pirenena. Samy namafy ny voalazany lalam-panorenana izay ihany ny androany ny solombavam-bahoaka ny Manakary Benja Urbain Ndretseena ary ny solombavam-bahoaka Nampany Andrefana Golozara Samson. Marina tokoa satria teto anivon'ny antenne meram-pirenena dia efa nisy hoe motion de censure sy ny karazany nefa ny tiako ambara eto dia anjaran'ny filohan'ny repoblika no manao tombonezaka n'izay prime ministre nitendreny. Io koa dia tsy afa-miala tokoa amin'ny ety amin'ny antenne meram-pirenena satria ny solombavam-bahoaka no manolotra ny anaran'ny prime ministre izay ho tendreny filohan'ny repoblika. Raha toa ka hosolona tokoa ny prime ministre dia ny fomba fijeriko aloha zany tokony ho tsy ala ihany amin'ny Grand Sud zany hoe na Toliara zany na Fianarantsoa mba hisian'ny équilibre satria io na tiana na sy tiana ilaina foana ny équilibre amin'ny fitondrana ny tension firenena eto Madagasikara mba hisian'ny fahavitrian'ny vahoaka malagasy hitondra ny anjara borikiny amin'ny fampandroana Madagasikara. Fanovana prime ministre dia azo atao mihitsy fa ilay izy moa tsy maintsy miainga foana atao amin'ny antenne meram-pirenena ny fanovana ny prime ministre izany hoe ara-voalaza ny lalam-panorenana hoe izay manana maro anisa ao amin'ny assemblée no manotritra ny ara-prime ka miainga avy ato foana zany le izy ka ny atao amin'ny antenne meram-pirenena aloha dia mbola tsy dia misy ny resaka momba an'izay fa ny feo mandeha aloha dia mandeha ny feo fa ny atao amin'ny antenne meram-pirenena mbola tsy misy resaka mikasika an'izay fanovana prime ministre zay. Raha ny fantatra mandeha tsikekely ny fandresen-dahatra eo anivon'ny antenne meram-pirenena momba ny fanovana prime ministre.